Maninatra ny tompoko lasy tompoko ny anolorako ny arahaba anao izay manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Asaiko ihany koa ianao tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany tony mazatra aloha anomboantsika izay fampalalam-baovao izay dia ny lohateny misongadina avy hatrany. Tsy miroso amin'ny fitsitsina ny jirama ka ny fisitrahana Antananarivo herinaratra amin'ny Enora Arivo ka hatramin'ny 7 ora sasany alina no ifantohana ho nitalian'ny tambajotra iraisana Antananarivo ao amin'ny jirama. Tsy ampy mamatsy ny tambajotra iraisana Antananarivo intsony mantsy ny tosika avy amin'ny tohadrano andekaleka sy mandraka no sady mihena ny herinaratra vokarin'ny tovam-pamokarana amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro ka manampitrotraka ny tsy fahampian'ny famokarana hoy ny jirama. Efa polisan-jato maherin'ny mponina eto Madagasikara no misitraka rano fisotro madio raha ny atota anisa farany ka azo lazaina fa tsy resaka rano fotsiny intsony ny ady-hevitra raha ho an'i Madagasikara fa ny olana rano mifandray amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fanjarian-tsakafo, ny angovo ary ny fampandrosoana ara-toekarena ary ny fitoniana ara-tsosialy ho ny ministry ny rano. Tanjona iraisana ny fampiakarana ny tahan'ny fisitrahan'ny mponina rano ka ivondronan'ireo firenena Afrikana ho an'ny fampiakarana ny tahan'ny fisitrahan'ny mponina rano mandritra ny foara momban-drano ny tanterahanao Ndramena Tchad nanomboka androany. Lehilahy iray 5 taona monina eny Andotapenaka no hita faty teo amin'ny kôkô akaikin'ny pompy teny antoerana omaly tamin'ny 5 ora maraina. Niosin-draha sady pempony tarehiny, nivontony lohany, niforitra ny tongony ary tapaka ny tanan'i Romeo tamin'ny fotoana nahitany ny fianakaviana ny razan'io raha ny fitantaran'izy ireo. Tsy hodiniana ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny mera-pirenena ny mikasika ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena sy ny fanadihadiana parlementaire momba ny fitantanan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina hoy ny nambaran'ny filohan'ny anteny mera-pirenena. Miisa 12 kosa ireo lalàna tonga mety hodiniana amin'izany ka mety ho indromen-taona mihitsy ny fivoriana tsy ara-potoan'ny anteny mera-pirenena hoy Isiteny Randrianasolon'ny Aiko. Anaraka ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho amin'ny rampitso alakamisy kosa indray arisika izao. Orange vous présente la météo. Miaraka amin'ny B500 faniraseraty tsy tapaka amin'ny namanao. Orange. Indray tompoko lasy tompoko vavy ny tsy tiako ny tokantranonao amin'izao hariva izao ny vinavinan'ny mety ho toetry ny andro amin'ny rampitso alakamisy ihany metoko anao izao indray tsy ampiandrelanao ary fa andeha ho jerentsika amin'ny antsipitriany vinavinan'ny mety ho toetry ny andro ho an'ny tapany maraina ho an'ny rampitso alakamisy araka ny hitantsika amin'ny saritany Madagasikara izao dia hitohatrany aloha izany ny zavona ho an'ny faritra afovoantany ho an'ny Antananarivo sy Fianaratsoa isava miandalana iny ihany nefa izany ny tontolo andro isitaka kely ho an'ny Nosy be kosa isika no izantsika izany vinavinan'ny mety ho toetry ny andro izany ny tontolo andro ny alakamisy Nosy be dia ibalika ny masoandro vinavinaina ho 13 hatramin'ny 13 degré Celsius ny matripana vao vinavina iverenantsika kosa ny faritra sasany ho an'ny tapany maraina trany ho an'ny rampitso alakamisy raha ho an'ny Toliara dia isy ny orana tamin'ny fifindrahana ary ibalika ny masoandro ho an'ny Mahajanga sy Antsiranana ary ny faritra Atsinanana Nosy iny raha izay vinavinan'ny mety ho toetry ny andro ny tapany maraina dia andeha ho jerentsika kosa ny mety ho fiovan'izany ny tapany hariva indray araka ny hitantsika amin'ny saritany Madagasikara hatrany dia ifandimby raha ho an'ny masoandro ho an'ny Antananarivo ny faritra Atsinanana Nosy ary ny faritra avaratry ny Nosy iny ibalika masoandro ho an'ny Mahajanga ary isy kosa ny rosakorana tandrivindrahona ho an'ny Toliara ary ny Herika ho an'ny Fianaratsoa ny maripana fandraika amin'izay kosa indray ary ny hoentiko anao amin'izao fotoana izao 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ho an'ny eto Antananarivo raha tokosaka 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any Mahajanga any no ahitana izany mahakasika ny vinavinan'ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso alakamisy sotranao nanaraka izany ary manasanao ny tenako anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao mamy fotoana anao ary amin'ny manaraka indray veloma tompoko. La météo vous a été présentée par Orange. Miaraka amin'ny B500 faniraseraty tsy tapaka amin'ny namanao. Orange. Isaorantsika iaby nitondra izay tsara ho fantatra makasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro izay fa mialohan'ny hidirantsika amin'ny antsipitriam-baovao izay aloha dia iverenantsika vetivety ny lohateny. Manolotra ho anao ny Real News. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journée.
étoile color hita Diogo eo amin'ny Super J en face ny Mafteky na koa amin'ny bâtiment La Bouffe étoile color loko mateza manamora ny fiainanao. Tady varavarana mafy tsara endrika ary maharitra ve ianao? Vidio ny Hueden ny varavarana visy hazo Hueden dia matotra rano tsy idiran'ny bibikely ary matotra masoandro. Misy modely maro mifanaraka amin'ny endriky ny tranonao. Kalitao faharetana atsarana. Andao hanao vacances Scofield Travel Pikarakara Voyage Fantadaz antsoy ary 038 05 509 32 na 02 03 377 30. Marina moa fa ny patte courte primo dia misy amin'ny endriny spirali ary torti. Misy amin'ny lanjany 500 grammes sy 10 kilao ny patte courte primo. Primo, manger devient encore plus un plaisir. Pour nos travaux, comme les infrastructures ou les fondations, nous faisons confiance à Global Ciment. Global Ciment, un avenir bâti solidement. Isamarainy, io ny fotoana mamy indrindra ho anay. Tsironendrika ho zaraina amin'ny namana, miaraka amin'ny fondizy. Lasa tantara mamy ny fotoana rehetra. Inona votentsika androany? Fondise, Partager une Touraine, c'est encore meilleur. Découvrez toute la gamme de gaufrettes Touraine. Touraine, à croquer, à savourer, à partager. Effraction, cambriolage, agression, protégez-vous. Confiez votre sécurité à un professionnel du métier. Des agents sélectionnés et bien formés vous seront confiés. Fortement équipés, ils seront prêts à intervenir à tout moment. Prime Defense Security, le meilleur allié pour votre sécurité. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. À Polymath, le harcèlement n'a pas sa place. Chaque élève mérite le respect, l'écoute et la protection. Polymath, collège et lycée. 2 campus, un bandit et bypass. Les inscriptions sont ouvertes. Rejoignez l'école de la discipline, de la sécurité et de la réussite. Tsy miroso amin'ny fitsitsinany jirama ka ny fisitrahana Antananarivo herinaratra amin'ny Eninorarivo ka hatramin'ny 7 sasany alina no ifantohana ho nitalian'ny tambajotra iraisana Antananarivo ao amin'ny jirama. Tsy ampy mamatsy ny tambajotra iraisana Antananarivo intsony mantsy ny tosika avy amin'ny tohadrano andekaleka sy mandraka no sady mihena ny herinaratra vokarin'ny tompamokarana amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro ka manampitrotraka ny tsy fahampian'ny famokarana hoy ny jirama. Efa polisan-jato maherin'ny mponina eto Madagasikara no misitraka rano fisotro madio raha ny atao tanisa farany ka azo lazaina fa tsy resaka rano fotsiny intsony ny adevitra raha ho an'i Madagasikara fa ny olan-drano mifandray amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fanjarian-tsakafo, ny angovo ary ny fampandrosoana ara-toekarena ary ny fitoniana ara-tsosialy ho ny ministry ny rano. Tanjona iraisana ny fampiakarana ny tahan'ny fisitrahan'ny mponina rano ka ivondronan'ireo firenena afrikanina ho an'ny fampiakarana ny tahan'ny fisitrahan'ny mponina rano mandritra ny foara momban-drano ny tanterahanao Dramena Tchad nanomboka androany. Lehilahy iray 5 taona monina eny Andotapenaka no hita faty teo amin'ny kôkô akaiky ny pompy teny antoerana omaly tamin'ny 5 ora maraina. Niosin-draha sady pempo ny tarehiny, ny vonto ny lohany, ny forotra ny tongony ary tapaka ny tanan'i Romeo tamin'ny fotoana nahitany ny fianakaviana ny razan'io raha ny fitantaran'izy ireo. Tsy hodiny ianao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny meram-pirenena ny mikasika ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena sy ny fanadihadiana parlementaire momba ny fitantanan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina hoy ny nambaran'ny filohan'ny anteny meram-pirenena. Miisa 12 kosa ireo lalàna tonga mety hodiniana amin'izany ka mety ho indromen-taona mihitsy ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny meram-pirenena hoy Isiteny Randrianasolony ny aiko. Diratsika avy hatrany ary ny antsipiriam-baovao tsy ampy mamatsy ny tambajotra iraisana Antananarivo intsony ny tosika avy amin'ny tohadrano ao Andekaleka sy Mandraka ho nitalian'ny tambajotra iraisana Antananarivo ao amin'ny jirama androany. Mihena ihany koa nefa ny 50 megawatt vokarina amin'ny alalan'ny tompamokarana avy amin'ny herin'ny masoandro amin'izao ririna izao raha ny fanazavana trany. Tsy maintsy miroso amin'ny fitsitsiana araka izany ny jirama ka ny fisitrahana Antananarivo herinaratra amin'ny Eninorarivo ka hatramin'ny 7
sasany alina no ifantohana ho nitalian'ny tambajotra irasan'Antananarivo ao amin'ny dirama androany. Fanampanazavana. Efa miana tohadrano andekaleka sy mandraka amin'izao ho nitalian'ny tambajotra irasan'Antananarivo amin'ny jirama androany. Tsy ampamamatsy ny tambajotra irasan'Antananarivo intsony araka izany ireo tohadrano ireo ka tsy maintsy miroso amin'ny fitsitsina jirama raha fanazavana. Fiainan'ny tohadrano amin'ireo tompam-pamokarana lehibe hidroelectrique izay ananantsika araka ny fanambara teo andekaleka sy mandraka. Ireo tohadrano ireo izay tsy maharaka intsony ny tanjaka tadiavina aminy le tosaka omen'ny renirano izay mamatsy amin'ny tohadrano ireo dia izay tsy fahampiana izay no tsy maintsy tantanina ihany koa nefa satria vao manomboka ny vanim-potoanan'ny maintany isika ka raha izao tsika tonga amin'ilay fitenena hoe irobaroba ny fampiasana an'ireo tahirin-drano ananantsika ireo dia fantatsika tsara fa anoany amin'ny tapaky ny volana novambra vao afaka miandrandra orana isika. Midina ihany koa ny herinaratra vokarin'ny tompam-pamokarana amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro ka manampitrotraka ny tsy fahampian'ny famokarana ho ny jirama. Ny centrale solaire na tompam-pamokarana izay entin'ny masoandro izay ananantsika ankehitriny manome antsika eo amin'ny 20 mégawatt eo dia tsy ahivina ihany fa misedra olana amin'ny andro ririny noho ny fiovamovan'ny toetrandro isika malagasy raha teo mahay an'ilay hoe tsy mena mivadika tahaka ny andro ririny iovaova io toetrandro izany hoe 20 mégawatt io mety ananantsika amin'ny 6 ora maraina fa amin'ny 6 ora sy 30 minitra dia tsy ananantsika noho ny fandalovan'ny rahona na ny fatakonan'ny masoandro. Ny tanjaka amin'ny alalan'ny milina termika araka izany no ianteran'ny famokarana ho an'ny tambazotra irasan'Antananarivo ho ny fanazavana. Mbola misy tsy fahatombanana ihany koa nefa ireo milina ireo ho ihany ny teknisian'ny jirama ity. Tsy maintsy miantehatra aloha isika ankehitriny amin'ny tanjaka entin'ny milina termika. Ireo milina termika ireo nefa amin'izao fotoana izao izay marihana fa ampiasaintsika avokoa. Ireo milina termika misy eto amin'ny tambazotra irasan'Antananarivo izany dia tsy ilaozany izay fahatapahana noho ny tsy fahatombanana ka izay tsy fahatapahana noho ny fahatombanana izay no miteraka fikorontanana amin'ny famatsiana herinaratra amin'ny fotoana sasany indrindra amin'ny atoandro izany. Ny fisitrahana ny herinaratra ho andro rehetra eto Antananarivo eo anelanelany amin'ny 9:00 ka hatramin'ny 7 sasany alina araka izany ho ivantoan'ny jirama ho ny talian'ny tambazotra irasan'Antananarivo. Ny zavatra kendrenay ato amin'ny lafiny teknika amin'ny fitantanana ny tambazotra irasan'Antananarivo dia ny mba ahazona manangona ny rano amin'ny atoandro ahafahana miatrika miaraka ny atao hoe pointy na ny filana farany ambony amin'ny herinaratra dia ny eo anelanelany amin'ny 9:00 ka hatramin'ny 7 sy sasany alina eo izany dia amin'izay fotoana izay tsy maintsy mitsitsy ny rano isika, tsy maintsy manangona ny any amin'ny tohadrano isika ary mijery ny amin'ny lafiny termika. Nilaza nefa ny jirama fa tsara noho ny tamin'ny taona 2024 ny famatsiana herinaratra ho an'ny tambazotra irasan'Antananarivo tamin'ity taona 2024 ity. Entiko raha miverina amin'ny zavatra nisy tato anatin'ny taona vitsivitsitsika raha tsy resaka afa-tsy ny tamin'ny taon-dasa dia afaka milaza kosa angamba hoe zao zava-misy ainantsika ankehitriny izao dia toe-zava-misy tsara kokoa no tamin'ny taona lasa azy. Mandritra ny haitany izao moa no tsy maintsy hiditra amin'ny fitsitsiana amin'ny famatsiana herinaratra ny jirama raha ny fanazavana italian'ny tambazotra irasan'Antananarivo hatrany. Fa eo amin'izay vaovao izay hatrany nalana ny milina roa mpiary herinaratra ao Andekaleka noho ny tsy fahampian'ny tosika ny rano ilaina ho ny jirama androany. 7 metatra toratelo isa-sekondra mantsy ny tosika ny rano androany maraina raha tokony 10 metatra toratelo isa-sekondra no ilaina
raha ny fanazavana. Io no isan'ny nampikorotana ny famatsiana teto amin'ny tambajotra irasan'Antananarivo. Androany hoy ihany ny jirama efa nanao ezaka namerina ny famatsiana araka ny tokony ho izy ny famatsiana herinaratra nefa ny jirama ny tolakandro teo hoy ny talen'ny tambajotra irasan'Antananarivo izay nidina ifotony teny Ambomanambola Androany. Ny antsipriana izay. Nyaiky ny jirama Androany fa nikorotana ny famatsiana herinaratra teto Antananarivo ka niteraka fahatapahan-jiro tamin'ny toerana maro. Izy tokoa fikorontanana tamin'ny famatsiana herinaratra izay niteraka fahatapahana tamin'ny toerana vitsivitsy teto Antananarivo. Tsy niditra tao anatin'ny tambajotra namatsy ny herinaratra teto Antananarivo ny tompam-pamokarana termika Antak izay tokony manome 20 megawatt ho an'ny Androany hoy ny jirama. Teo ihany koa ny tompam-pamokarana termika hafa nahitana milina simba tokony mamatsy 20 megawatt ka antony tsy fahatombanana hoy ny fanazavana. Tsy fahatombanana teto amin'ny centrale termika ny TAC 1 zany izay tokony mitondra 20 megawatt tamin'ny tambajotra dia vokatry tsy fahatombanana io dia tsy afaka miditra tao anatin'ny tambajotra ny centrale hatramin'ny ora maraina ka hatramin'izao tsika miteny izao. Manana centrale termika koa tsika ny Aksaf Power zany izay misy milina anankiroa tsy miasa vokatry ny asa fanamboarana tsy maintsy natao amin'ireo milina anankiroa ireo izay mitotaly eo amin'ny 12 megawatt eo. Ireo fitambaran'ireo no nanome an'ilay fahatapahana eo amin'ny 20 megawatt. Tsy maintsy niroso tamin'ny fanalana ny milina roa tao Andekaleka izay mamantsy an'Antananarivo araka izany isika raha nolazain'ny talen'ny tambajotra iraisan'Antananarivo. Raha tokony 10 metatra toratelo isa-tsekondra mantsy ny tosaky ny rano ilain'ny famokarana ao Andekaleka dia tafidina hatramin'ny 9 metatra toratelo isa-tsekondra izany Androany maraina. Ny antony dia raha amin'ny fotoana mabetsaka ny rano amin'ny todrano tahaka n'Andekaleka izay isan'ny toby lehibe mamatsy antsika dia tsy tokony niseho izay fahatapahana izay fa ankehitriny efa miroso tsy kelikely amin'ny vanim-potoana ny maintany isika. Entina ilazana an'izany dia raha ohatra ka 10 metatra toratelo isa-tsekondra no débit na tosaka ilain'ny famatsiana herinaratra ho an'Andekaleka dia 20 metatra toratelo isa-tsekondra monja zany alina ary Androany maraina tamin'ny 2:10 aza dia tafidina hatramin'ny 9 metatra toratelo isa-tsekondra. Izay dia mitondra antsika makany amin'ny fanalana ny milina anankiroa an'Andekaleka izay any ho any amin'ny 70 megawatt ihany. 20 megawatt no tsy ampy tamin'ny fanampiana teto amin'ny tambajotra irasan'Antananarivo Androany izay niteraka fikorotanana tamin'ny famatsiana hoy ihany ny jirama. Ny puissance na nitanjaka installé eto amin'ny RIA Antananarivo dia mahatratra hatrany amin'ny 300 megawatt ihany. Io manome tanjaka disponible na zany hoe tanjaka azo raisina eo amin'ny 500 megawatt eo amin'ny fotoana araka ny tokony izy kanefa vokatry ny fifandrifian-javatra milina izay tsy maintsy janona noho ny tsy fahatombanana teto amin'ny TAC 1 sy ny fikojakojana izay nateraky ny asa ao amin'ny Aksaf Power dia ireo nanome an'ilay 20 megawatt tsy ampy eto amin'ny tambajotra n'Antananarivo ka niteraka fikorotanana amin'ny famatsiana herinaratra. Niezahana novahana ny tolakandro teo kosa nefa ny olan'ny famatsiana io hoy ny talehan'ny tambajotra iraisan'Antananarivo. Torak'izany koa araka ny vaovao nomen'ny teknisiany eo anivon'ny Aksaf Power dia afaka ora eo dia iverina amin'olona ny famatsiana iray 20 megawatt amin'ny milina anankiroa izay andala fikojakojana ankehitriny. Kanefa amintsika miteny izao koa dia misy milina anankiray izay andala fikojakojana amin'ny Symbion Power na ny Afrique Power zany eo amin'ny 10 megawatt eo io. Ny irariana dia
mandraka tonga amin'ny androany folakandro dia mifiaina amin'ny daholo ny famatsiana herinaratra efa mitambazotra iraisana tananarivo. Nandritra ny fidinana ifotony nataony tompon'andraikitra teny amin'ny taky jirama teny ambomanambola androany moa no nanaovany tatitra mahakasika ny tsy fahatombanana ho an'ny tambajotra iraisana Antananarivo androany io. Fa efa 100 maherin'ny mponina eto Madagasikara no misitraka rano fisotro madio raha ny antotany safarany hoy ny ministra ny rano androany. Tsy resaka rano fotsiny intsony nefa ny adevitra raha ho an'ny Madagasikara fa olana mifandraika amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fanjarian-tsakafo, ny angovo ary ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny fitoniana ara-tsosialy hoy ihany ny ministra. Io no antony ivondronandreo firenena afrikanina amin'ny fitadiavana vahaolana momba ny fampisotrahana rano amin'ny alalan'ny forum afrikanina momba ny rano nanomboka androany 15 Jolay 2024 tanterahana Ondramena renivohitry Tchad. Mitatra izay avy any an-toerana Andry Rabesotra. Mponina maherin'ny 700 tapitrisa aty Afrika no mbola tsy misitraka ny rano fisotro madio raha ny manodidina ny 700 tapitrisa kosa no tsy manana fotodrafitra sasaza momba ny fidiovana sy ny fanadiovana hoy ny ministra ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana androany. Dia tonga ny fotoana satria fantatritsika fa raha ny statistika dia 2,1 milliard ny population mondiale dia mbola tsy manana accès amin'ny rano. Dia hitatsika amin'izany fa ny firenena africain rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia miezaka mampiakatra ny tahan'ny mponina misitra an'izay rano fisotro madio izay. Fampiasam-bola ho an'ny fampandrosoana sy ny sehatra rehetra ny fampiasam-bola amin'ny fisitrahana ny rano hoy ny ministra. Resahana androany dia hoe miinvestira amin'ny rano, investira amin'ny rano dia miinvestira amin'ny emploi, amin'ny agriculture ary ihany koa amin'ny économie. Dia eto dia niresahana hoe ny rano haut pour la population, haut pour l'alimentation ary haut pour la planète. Zany hoe ny rano dia misandrahaka amin'ny secteur rehetra zany ary mitondra fandrosoana, mitondra fanananasa, mampivoatra ihany koa ny agriculture ary indrindrandrindra ny planète ray manontolo dia ny économie zany. Tanjona iraisana ny fampiakarana ny tany fisitrahan'ny mponina ny rano hoy ihany ny ministra. Nisy resaka amin'le fiaraka zany ny firenena izay tonga eto dia coalition le izy pacte wash izay le tokony hidiran'ny Madagasikara satria tanjona iray ozy ako teo no tratrarina dia ny fampiakarana rano Madagasikara dia eo amin'ny 700 mahery eo ny tany malagasy misitraka an'izay rano fisotro madio izay. Dia hitatsika teo ihany koa fa nanome données statistika ny filoham-pirenena ny Tchad dia tsy mifakaiza fa mitovitovy eo daholo ihany ny statistika zany na ny pourcentage ny vahoaka misitraka rano dia samy miezaka zany ampiakatra an'izay tany vahoaka misitraka ny mponina zany misitraka an'izay rano fisotro izay. Fotoana hitondrana ny politika ny rano efa napetraka Madagasikara araka izany ny fanatanterahana ny foara be afrikana momba ny rano izay tanterahina any Tchad manomboka androany. Tsika efa nametraka ny politika nasional ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Tsika ihany koa dia efa nanatsara nanavao na nanao mise à jour ny code de l'eau ka fotoana izao izarantsika ny traikefatsika amin'izay fivoarana efa nataotsika amin'ny secteur ny rano izay ary ihany koa angalatsika traikefa amin'ny firenena hafa izay mitondra ny traikefany zany amin'ny resaka amin'ny fampiakarana ny tany vahoaka misitraka an'izay rano izay. Nanomboka androany 12 Jolay 2024 taon-dramiana renivohitry Tchad moa ny forum africain momba ny rano ity mitondra lohahevitra hoe From Vision to Action. Ity fionambe ity izay mampivondra ireo filoham-panjakana afrikanina, ministra, mpamatsy vola iraisam-pirenena ary ny sehatra tsy miankina mba hitady ny vahaolana mahatra hiatriana ny olana momba andrano eto Afrika. Anisan'ireo filoham-pirenena manatrika ny fionana any Tchad ity ny filohan'ny Benin, filohan'ny Gabon, ny filohan'ny Mauritanie ary ny filohan'ny République démocratique Congo. Nandefa solotena kosa ireo firenena 12 afaka tao anatin'izany Madagasikara amin'ny alalan'ny ministra ny rano. Vaovao makasika ny trangam-piarahamonina kosa indrainao no izatsika ny fampahalalam-baovao. Lehilahy iray 25 taona antsoina hoe Romeo tsy hita tamin'ny alatsinainy hariva lasa teo no hita faty tetsy Andotapenaka omaly tamin'ny 5 ora maraina. Pempo ny tarehiny, mivonto ny lohany, tapaka ihany koa ny tanany ary efa niosin-draha tsy nisy nahafantarana azy intsony raha nambara ny fianakaviany. Ankevitry ny von'olona no natao tamin'ny Romeo hoy ny fianakaviany androany izay nanao antso ny hitadiavana ny marina manoloana izao famonoana ny fianakaviany izy ireo izao. Leonardo Andriamparana sy Tahiry Rakoto Arson.
Ny alatsinainy 13 Jolay 2024 lasa teo no nanomboka tsy hita i Romeo, lehilahy 20 taona, monina eny Andotapenaka ho ny fianakaviany androany. Nivoaka tamin'ny 9 izy io no tsy niverina intsony raha ny fitantaran'izy ireo. Zany hoe ny alatsinainy ariva izy miala tao an-trano, alatsinainy ariva tamin'ny 9 teo dia tsy mody izy. Telo maray izay nanomboka nitady anazy ny fianakaviana hoe nakaiza zany Romeo. Tsy fanao ny Romeo ny tsy mody an-trano ka io no nahataitra ny fianakaviana ny maraina ho ny havany. Tena tsy fataon'ny Romeo misy zany tsy mody io, fa tamin'ny andro raha izy tena nampagagana misy fa tena tamin'ny andro alina io dia lasa tsy fatao misy zany misy fa nody lasa maraina vao mifankahita mifampiteny hoe tsito Romeo, tsito Romeo. Ary izy tena olona tsotsa kely tena lasa izay taranaka taranaka bebeanay sy dadabeanay zany dia Romeo tena hafa kely aminay misy. Teo vao nitady azy ny fianakaviany hoy izy ireo. Tamin'io maraina io tamin'ny 5 ora nefa no naharefeo teo amin'ny fiarahamonina fa misy fatin'olona hita eo amin'ny toerana 10 metatra miarany lalam-bahoaka ity. Ny hitanay voalohany izy zany tamin'ny 5 maraina. Ny fo zany maraina ny andro dia niteniny olona misy fatin'olona ery amiko koa, misy fatin'olona ery amiko koa. Zay fianakaviana mbola tsy mahafantatra hoe Romeo ilay izy teo tsisy mahafantatra mihitsy. Dia na izaho zao miteny zao aza anisan'ny tena nanainga an'io lamba menamena namonosana anazy io. Dia bedin'ilay polisy moa voanana dia lava efa hita io Belava tsy mbola tsy nisy fotoana nijerevana tsara. Misy feno raha be dia tsy fantatrao hoe Romeo ane io. Ny oson-dra sy naratra ny tarehan'i Romeo tamin'io fotoana nahitana azy io ho ny fianakaviany. Tsy mbola fantatry ny fianakaviana nefa hoe i Romeo io razana io raha ny hita tamin'io fotoana io. Izy miosondra marasa masina borona ve tsy fantatry izy na ao amin'ny hôpitaly eo raha izy jerevana hoe tsy fantatry. Tapaka ihany koa ny tanàny Romeo ho ny fianakaviany. Tongony iray no mivokona be dia ny ilana mitsotra dia ny tanany tapaka. Nanoho ny fitadiavana araka izany izy ireo ka ireo fianakaviana nikaroka ny razana teny amin'ny tranopatiny Ashera no nahita an'i Romeo ny atoandro. Nandeha fitadiavana moa ny atandro talata maly iny nitady tany ny fianakaviana mifampikaroka dia taty amorika moa nisy zarazara dia le rahalahanay sasany zarazara dia taty ny aty hoe ohatr' izao ny akanjo nanaovany, ohatr' izao ny akanjo nanaovany dia nafantatra izy tena le taty izy tokoa le izy. Fitoriana olona tsy fantatry na plainte contre X moa no napetraky ny fianakaviana eny amin'ny polisy ho ny fianakaviany Romeo androany. Tsy mbola nisy olona nahihina aloha eto hatramin'izao eto fa mbola contre X aloha zany izao no ataonay amin'ny polisy. Ny antso ny tadiavana ny marina mahakasika ity raharaha ity moa ny fianakaviany Romeo. Mangataka ny manam-pahefana izay mba hijery izao zavatra mahazo an'izao tena mahazo an'izao fa fon'olona fianao bibiana tena fianao bibiana tena mampalahelo izay fianakaviana raha tsy mahafantatra hoe io ve le rahalahanay io. Efa taona maro no efa nanjaka io tsy fandriam-pahalemana eny Andotapenaka io ho ireo mponina na ireo olona vao tonga azy manja betsaka no tsy misoratra eny amin'ny fokontany ho izy ireo. Raha ny tsy fandriam-pahalemana aloha eto Andotapenaka dia efa tao anatin'ny taona maro mihitsy tsy misy zany. Raha avy lazaina dia efa entrée libre sortie baranany efa nampanofatsano any ivelany tsy fantatsara isy ariary dia tsy voaray mihitsy hoe hoentina any amin'ny fokontany ireo. Raha misy olona zato ao amin'ny farity misy azy ao Pasika centre za sirasertain fa olona 10 na 20 no misoratra ara-dalàna fa tsy voasoratra ao anaty fokontany zany fa tena entrée libre sortie baranany no fokontany Andotapenaka surtout ao amin'ny deo misy anay ty sandry kely maty. Omaly moa no nalain'ny fianakaviany teny amin'ny tranopatiny Ashera ny nofo mangatsiaka ny Romeo. Fa misy fahaverezana ny ampahany betsaka amin'ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana malagasy ka ahina ho isan'ny singa iray mampahazo vahana ny fitsaram-bahoaka eto amin'ny firenena amin'izao raha nambaran'ny filohan'ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara. Olana iray mampitarazoka ny fizotra ny fitsaram-bahoaka eny anivon'ny fitsarana ihany koa ny tsy fahampiany ireo mpitsara sy prakidrara eny anivon'ny fitsarana raha ny nambarany atrany. Miantso fitoniany rehetra moa ny filohan'ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara manoloana ny firongatry ny fitsaram-bahoaka momba ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena amin'izao valisoa andrianirina sy Nehemia Rakoto Arso.
mbola voarara lalàna ny fitsaram-bahoaka eto amin'ny tany tsiry républicaine Madagasikara raha ninambarany filoha syndikana mpitsara eto Madagasikara androany manoloan'ireo fisehoana trangana fitsaram-bahoaka tamin'ny Maintrano tany Antsirabe. Voalaza nefa fa misy ny fahaverezana sy ny ampahany betsaka amin'ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana malagasy ka ina ho isan'ny singa iray mampahazovana ny fitsaram-bahoaka eto amin'ny tany sy ny firenena hoy nambarany. Raha mandrindra ihany koa nareo resaka alajaza amin'izao lasa misy vaovao miely isan'andro hoe tratra fampangalajaza sisa nisy reny tany Antsirabe reny nisy ny tany Maintrano fitsaram-bahoaka moa zany nareo lalàna dia tsy azo atao tsy mandà mihitsy satria misy fahaverezana ny ampahany betsaka amin'ny fatokisan'ny vahoaka fitsarana moa zany mety ho anisan'ny singa iray mahatonga amin'ilay resaka fitsaram-bahoaka zay. Ela ary saika mitarazoka kokoa mantsy ny paikady misy ny fizotran'ny fitsarana eto Madagasikara na ny fitsarana ady eloka na ny fitsarana amin'ny ady madio raha nambarany. Misy amin'ireo olona voaroaro nefa ny mbola tsy voatsara akory kanefa hiara ny fitsaram-bahoaka raha ny fanazavana trany. Tsy ela fotsiny fa sady mavesatra ny paikady misy na ady madio na ady eloka eto Madagasikara. Eo no mba angatahana zany eo anivo ny fahefanam-panao lalàna hoe anao mijery todika rehetra momba amin'ireny code de procédure pénale sy ny code de procédure civile fa anisan'ny mampikaikaiky amin'ny vahoaka ny fahelan'ny paikady arary dia tsy mipetraka intsony ny fitokisana ary eto amintsika dia mitsika manaja n'ilay atao hoe double degré de juridiction misy ny première instance misy ny appel misy ny cassation mbola misy ara ny dernier recours ihany koa resaka pile voie de recours extraordinaire zay atao hoe ministère fitsarana ny vahaolana zany mikasika an'izay hoe mitarazoka dia lasa very fitokisan'ilay vahoaka dia tsy misy afa-tsy ny fikitihana ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy fanjakana. Olana iray mampitarazoka ny fizotra ny fitsarana raha eny anivony fitsarana ihany koa moa ny tsy fahampian'ireo mpitsara sy ny mpirakitra raha eny fitsarana ho ihany ny fanazavana. Ny tsy fahampian'ny mpitsara eto Madagasikara ray manontolo mihitsy isan'ny mampitarazoka n'ilay procédure ilaina ny recrutement magistrat tsy mo magistrat ihany reo voakasika ny aty amin'ny fitsarana voakasika ny any amin'ny fonja voakasika ny amin'ny prakitra raha ilaina daholo ireo miampitombo miamevosa ny taratasina ady mandeha ny fitsarana dia izany zavatra zany mila amboarina zany zavatra zany. Ny fametrahana ny tany-tandalàna no tanjona ao anatin'ny fitsarana io ho ihany ny fanazavana. Ny ao anatin'ny fitsarana zany rehefa mandeha fitsarana tsy maintsy misy ny resy tsy maintsy misy ny maresy. Sisa resaka marimaritra iraisana afaka voakadidy hoe didina marimaritra iraisana amin'ny rakoty rabe ny fampiarana ny lalàna indrindra ho an'ny olona efa voasazy kondana sisisa zany ny zavatra oatra zany zany tokony hijerena vahaolana mba tena hiantraika tanteraka eo anivon'ny fiarahamonina hoe iza no nandika lalàna indrindra ny adeloka bevava sahalan'ireny dia tokony mba isy hoe ho hitan'ny vahoaka hoe tena misy ny famaizana. Miantso fitoniana amin'ireo vahoaka moa ny filohan'ny syndikana mpitsara eto Madagasikara manoloana ny toe-java-misy ankehitriny io. Ny kolotsaintsika malagasy raha misy olona tratranangalatra dia tokony eo dia hiarany sazy sy lalàna nefa izay ary tsika tokony hiverina tanteraka ty amin'ilay tany-tandalàna tsy maintsy manaraka amin'ilay fanajana ilay atao hoe sous-fiarovan-tena droit de la défense ny zoany koa hifanatrika amin'ny resaka tebasy sisy eo anivon'ny fitsarana izay vao misy didim-pitsarana mivoaka aleotsika mba ho tony indrindrandrindra manoloana zao olana goavana maro samihafa efa hiaina amin'ny firenena izao fa tsisy azo tombontsoa amin'izay mety hoe fikorontanana tafahoatra etseroa amin'ity resaka fitsaram-bahoaka ity. Ny sesomboa ireo trangana fitsaram-bahoaka namoizana ain'olona sy fandratrana olona ireo tao anatin'ny enim-bolana voalohany tany taona 2024 ity. Fa eo amin'izay raharaha eto amin'ny firenena izay hatrany vola amina miliara amin'izao no ampiasain'ny fitondrana teo aloha entina anaovana fanakorontanana ka ireo malagasy mipetraka sy monina any ivelany no karamaina manao fanakorontanana io ho ny Prince Elakovelo androany.
jazakany mpitondra teo aloha mantsy ny niala tamin'ny fitondrana ka izay no antony hitadiavana hevitra iverenana ho ihany nambarany. Tsy zavatra vaovao nefa ny zavatra misy amin'izao fa efa nisy teo aloha ka iantsona ny vondrona iraisam-pirenena isambotra ireo olona ampiasain'ny filoha teo aloha ireo ho ity mpikambana ao amin'ny antoko Arema ity Leonardo Andriamparana sy Ezekia Ermalala. Tsy zava-baovao fa efa zavatra nisy teo aloha ihany mbola misy amin'izao izay nataony fitondrana teo aloha entina anaovana fanakorontanana hoy ny Printsy Elakovelo Etsiusy Androany. Toy izao tranga izao ihany mantsy no nisy tamin'ny taona 17 tamin'ny fitondrany filoha teo aloha Erajoana Ramampianina hoy nambarany. Tsy zavatra nisy teo aloha ihany no mbola misy ankehitriny. Vahoaka malagasy miondrika amin'ny alahelo ankehitriny amin'ny zavatra noforoniny ny fanjakana teo aloha izay nataony tsy maty manota teo aloha. Tsy maty manota teo aloha ny fitondrana nisy tao anatin'ny 7 taona ary mbola nisy 5 taona talohany io. Foronina daholo zao rehetrarehetra zao, ampitenenina daholo zao rehetrarehetra zao, vonona ny zanaka gasy madinika, vonona ny lehibe amanjatony. Ory vahoaka malagasy 2016-2017 tamin'ny fotoanandro filoham-pirenena Erajoana Ramampianina efa nisy zao zavatra zao. Vola amina miliara aza no mbola ampiasain'ny fitondrana teo aloha entina anaovana fanakorontanana amin'izao ho ihany ty mpiambana ao amin'ny antoko Arema ity ka isan'ny atomboan'izany raharambo malaza sy ny misy ankehitriny. Nitondra tao anatin'ny 7 taona Ingahy Andry Rajoelina. Nitsotsorika nidina tena nidina farany ambany ny fiainam-pirenena. Afa baraka amin'izao tontolo izao i Madagasikara. Noforonina Ambohi Malaza. Novonona tao anatin'ny fanapoizinana ny zanaka malagasy tao Ambohi Malaza. Indro zay ankehitriny mampiasa vola miliara de miliara andry nirina Rajoelina sy ny manodidina azy. Hanakorontanana izao fanjakana zao satria maharary ny fo fa te mbola iverina hitondra ndray. Ireo malagasy any ivelany no tena ampiasain'ny filoha teo aloha anakorotana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny tambajotra serasera ho ihany Printsy Elakovelo Etsiusy. Ireo zanaka malagasy izay ampiteneniny Andry Rajoelina amin'ny laingany, amin'ny fitakany, miteniteny anaran'olona, manampotika mampikorotana ny sain'ny vahoaka malagasy. Ireo mbola miteny ho fanakorotanana ny firenena ity any ivelany rehetra mampiasa réseaux sociaux. Marary ny fomba mpitondra teo aloha niala tamin'ny fitondrana ka izay no antony mbola hitadiavany hevitra iverenana hoy ny Printsy Elakovelo Etsiusy. Ankehitriny anefa marary ny fony sasany izay teo aloha miala tao anatin'ny pouvoir izay pouvoir des terroristes. Pouvoir des terroristes nampibotribotrina ty firenena ty. Pouvoir des terroristes, économie terroriste amin'ny lafiny rehetra. Ny antsony filohan'ny fanavaozana noho izany ny Printsy Enjana malohana ny tranga misy amin'izao tsy tokony avela malalaka hoy izy ny fanakorontanana. Mitodika aminao Andriamatofilo. Mihenjana Andriamatofilo Mikael Randrinirina. Sy azo atao no anome malalaka any fitondrana izay nisy teo aloha izay nametraka fiainana terroriste teto amin'ny firenena ity. Ny antsony vondrana iraisam-pirenena ihany koa izy isambotra ireo olona mbola ampiasain'ny filohanao fanakorontanana ireo. Alefaso aty Madagasikara, alefaso nareo communauté aty Madagasikara rehefa voasambotra any amin'ny firenena misy azy tsirairay ireo mpampiasa réseaux sociaux karamay. Nambarany ity mpanao politika ity moa fa mila andraisana fepetra avokoa na ny fanakorontanana avy eto an-toerana na ireo avy any ivelany mba tsy azo vahana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Eo amin'izay vaovao ara-politika izay hatrany
tsy maintsy hodiniana ao anatin'ny fivoriana tsy aram-potoan'ny anteny meram-pirenena ny mikasika ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena ka isan'izany ny trangana tsy fandriam-pahalemana sy ny fanadihadiana parlementaire momba ny fitantanan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina raha nambaran'ny filohan'ny anteny meram-pirenena sy teny Randriana Soloniaiko. Miisa 12 kosa ireo lalàna tonga eny amin'ny anteny meram-pirenena hodiniana mandritra io fivoriana tsy aram-potoana io raha ny nambarany ihany. Mbola tsy voafaritra moa ny tety andro anatanterahana io fivoriana tsy aram-potoan'ny anteny meram-pirenena io izay mety ho atao indromen-taona raha ny nambaran'ny filohan'ny anteny meram-pirenena. Valisoandry Anirina sy ny miarakotoarso no mitatitra izay. Miisa 12 ireo lalàna efa tonga eny amin'ny anteny meram-pirenena hodiniana mandritra ny fivoriana tsy aram-potoana ohatrehan'ireo solombavambahoaka atoato ho ny filohan'ny anteny meram-pirenena sy teny Randriana Soloniaiko. Ho alefa amin'ny governemanta ireo ka izy ireo no mifidy izay hodiniana mialoha raha ny nambarany. Misy lalàna eo amin'ny 12 aloha efa tonga ao aminay ary marina fa izahay no niantso izahay solombavambahoaka no niantso an'io fivoriana tsy aram-potoana io dia nalefanay dôly ireny lalàna reny fa ny anjaran'ny gouvernemanta zany no mametraka hoe reto no dinia. Mety ho atao indromian-taona aza io fivoriana tsy aram-potoana io raha toa ka tsy voadinika ao anatin'ny fiam-potoana voafaritra ireo lahadinika ireo hoy sy teny Randriana Soloniaiko. Mazava ho azy rehefa hiditra ny dinikan'ireo izahay dia 12 andro aloha tsy havitany fa mety izy fivoriana tsy aram-potoana indromian-taona angamba. Isan'ireo hodiniana ao anatin'ny fivoriana tsy aram-potoan'ny anteny meram-pirenena io moa ny fanadihadiana parlementaire momba ny fitantanan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ho ihany ny filohan'ny anteny meram-pirenena. Amin'ny herinandro ambony koa dia fefa votenay koa momba ny fitantanan'ny Ngay Rajoelina. Fefa nivotena koa izy io tao amin'ny anteny meram-pirenena ary na ny tomban'ny Rajoelina rehetra amin'izao fotoana izao ary ny vote hoe hatao io enquête parlementaire tamin'ny fitantanany Ngay Rajoelina io. Hodiniana mandritra ny fivoriana tsy aram-potoana io ihany koa ny mikasika ny raharaha mafana rehetra eto amin'ny firenena toa ny trangany tsy fandriam-pahalemana ho ihany sy teny Randriana Soloniaiko. Mazava ho azy fa ny fivoriana tsy aram-potoana dia efa nitapahan'ny conseil de ministre iny ary zay fiantsona zay zay point rehetra ao anatin'io io no dinena. Ny talata 7 Jolay lasa teo moa no efa nivoaka nandritra ny filakevitry ny ministra fa isy ny fampiantsoana fivoriana tsy aram-potoana ny anteny meram-pirenena kanefa mbola tsy voafaritra ny tety andro anokafana io raha ny nambarany filohan'ny anteny meram-pirenena sy teny Randriana Soloniaiko. Mbola andray ny fivoriam-be parlementaire ny SADC mantsy Madagasikara atoato ka antony mbola tsy misy famaritana io taty famaritana ny fivoriana tsy aram-potoana ny anteny meram-pirenena io ho ihany ny filohan'ny anteny meram-pirenena. Vaovao eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra kosa indray tokony mbola ambony no ny vola amin'ny kitapom-bola ny komina Antananarivo amin'izao ny vola azo amin'ny alalan'ny tsena indrindra ny aba tsena hoy ny komina Antananarivo androany mandoa aba ara-dalàna ireo mpivarotra eto an-drenivohitra saingy ny fitantanana anatiny mila alamina hoy ny filoha lefitry ny lehiben'ny delegasion'ny tanàna Antananarivo. Ho fanatsarana izany nisy ny atrikasa ny arahana tamin'ny Bianco sy ny mpisehatra ijerena ny mpanao kolikoly amin'ny vola miditra amin'ny alalan'ny tsena io ka afaka 3 volana ampiarana ny fiaraha-miasan'ny rotota antenaina hitombo ny vola miditra amin'ny aba-tsena ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra hoy ny Bianco. Leonardo Andriamparana sy Tahiry Rakoto Arson. Mazoto mando aba ara-dalàna ny mpivarotra eto Antananarivo hoy ny filoha lefitry ny filohan'ny delegasiona manoka ny tanàna Antananarivo renivohitra ny fitantanana ny aba anatiny no mila fandaminana hoy ny nambarany. Izy io fantatsika tsara fa ny fitantanana an-tsena tsy maintsy misy paikady satria misy zao tsena anankiray raha hoe toeram-pivarotana ray izy dia sokajin'olona 3 no mifandimby amin'le tsena eo. Misy aloha ny tsena an-tatsaha, misy indray ny tsena andavanandro, misy ny tsena isan-kerinandro. Ny olona zay voakasiky ny misehatra amin'ny fivarotra dia mandoa vola kosa ny lohan'ny olona tsapanay zany fa ny fandaminana anatiny zany no ezahantsika ho tratra ny tanjona amin'ny atrikasy ty.
ny ampitomboana ny vola miditra amin'ny alalan'ny abatsena ao amin'ny komina araka izany no tanjony fitsirihana amin'ny ady amin'ny kolokolo iarahany bromsana ny ady amin'ny kolokolo hoy ny taleny fanabeazany sy ny fiarovana ao amin'ny Bianco. Betsaka ny komina mety ahitana an'izay hoe mety sy mifanaraka amin'ny tokony ho izy raha ny fijeriny vahoaka azy ny vola miditra kanefa ny zavatra mahafinaritra ary isorana ny komina urbaine izay finiavana izay iara-miasa amin'ny Bianco dia ny tanjosika tena isiny izay fiovana izay tokoa ka rehefa vita zao atrikasa izao ampiarina ireo recommandation dia iny fa niakatra tokoa ny vola miditra any amin'ny kitapon'ny komina ary ho hitan'ny vahoaka n'Antananarivo izay fiakarana sy ny vokatra izay asa rehetra izay. Fomba fiasa vaovao analana ny ayain'ny vahoaka mahakasika ny fisian'ny fitantanam-bola tsy mety mahakasika ny abatsena ao amin'ny komina ihany koa nonodinian'ny rotonda hoy ny filoha lefitry ny PDS Antananarivo renivohitra. Io no nangatahana io hoe ifanomezana tanana ny fanatsarana ny fomba fampidiran-ketra amin'ny ankapobeny fandraisana androany moa zany dia fampidirana ny abatsena. Arak'izay dia ny fomba fiasa dia manohy ny tsara zay fomba fiasa teo aloha kanefa kosany mitady vahaolana vaovao mba hahafahana mandrindra tsara sy alana amin'ireo mety ho avy amin'ny vahoaka hoe misy fitantanam-bola tsy mandeha ao amin'ny fampidirana ny abatsena. Afaka 3 volana no hita mivaingana ny vokatra ary ho ampitaina amin'ny vola miditra ny enim-bolana voalohan'ny taona 2024 ny vola miditra ao anatin'ny 3 volana hanombohan'ny tetikasa raha ny fanazavana avy ao anivon'ny komina Antananarivo renivohitra hatrany. Ity tanjon'ity atrikasa ity zany dia hoe fanatsarana fampiasana teknika vaovao mba hoentina mampiakatra ny abatsena. Noho izany afaka 3 volana zany dia tokony afaka anao an'izay fampitahana izay tsika hoe tamin'ny enim-bolana voalohany ny taona 2024 dia ohatr'izao ny fampidirana ny abatsena. Fa rehefa nisy kosa n'ilay atrikasa afaka 3 volana ao aorianan'izao atrikasa zao dia inona zany ny fanatsarana hitantsika. Ngamba ataoko amin'izay 3 volana izay afaka mifanatony tsika dia ampitahana aminareo ny vokatry ny ezaka nataon'izao atrikasa izao. Tanterana Androany sy Rapitso moa ny atrikasa momba ny fanatsarana ny fampidiram-bola ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra ny arahan'ny Bianco sy ireo nampidi-bola ao amin'ny komina. Hoarantsika eto amin'ny Real TV Madagasikara isan'andro amin'ny 7 ora latsaka fahatelony ny fifamotenana ireo nandray anjara ho an'ny Our Generation, fifamotenana ho an'izay solitena Madagasikara ho an'ny fifamonanan-kira 2024. Izay ny mahakasika ny fahivadika vaovao mahakasika ny fanatanjahantena kosa indray isika. 40 taona aty aoriana ilalao amin'ny famaranana ny fiadinan'ny amboara eran-tany amin'ny baolina kitra indray Espagne. Nahitsan'izy ireo teo amin'ny manasadalana Mantsio Malial i France rehefa lavon'izy ireo tamin'ny roa no aotra. Baolina 2 tamin'ny alalan'ny penalty any Oyarzabal teo amin'ny minitra 2:20 sy any Pedro Porro teo amin'ny minitra 7:20 no nitondra azy ireo any amin'ny famaranana. Any Walla kosa ifampitana eo amin'ny manasadalana ihany i Argentine tompony amboara farany sy Angleterre ao Miami. Ny Antsiprian'izay. Tapitra teo manasadalana dia amin'ny Frantsay nandritra ny fiadinany amboara eran-tany taranja baolina kitra 2024. Lavon'ny Espagne tamin'ny roa ohatra izy ireo omaly nandritra io lalao io. Nofezan'ny Rodri tanteraka ity lalao ity ka teo amin'ny fizaram-taona voalohany izy ireo dia efa natafiditra baolina voalohany teo amin'ny minitra 20 tamin'ny alalan'ny penalty rehefa nanao adosonana alohan'ny Lamine Yamal ny mpilalao Frantsay. Oyarzabal no nandaka io ka namaka ny isan'ny mpilalaony Luis de la Fuente. Teo amin'ny fizaram-taona faharoa na dia nezaka disa zany mpilalao nga Didier Deschamps tsy nentina hita izy tsy nisy ny fanitsy tamin'ny Tsadobe mantsy ny dakandra Mbappé. Mbola ny Espagnol indray zao no nanampy ny isan'ny minitra 7:20 tamin'ny alalan'ny Pedro Porro. Mbola tsy afabela tamin'ny Espagne araka izany ny Frantsay teto. Tao anatin'ny 3 taona fantelo izao no lavon'ny Yamal ny Frantsay. 2024 lavy teo amin'ny famaranana ny Euro tamin'ny 2-2. 2024 resy teo amin'ny manasadala Ligue des Nations tamin'ny
2017 enina amby roapolo sy roa arivo nihintsana teo amin'ny manasadala ny fiadinany amboara iratana anoloanany larora tamin'ny sarono ohatra no ifandresena io ilalao ny famaranana indray ny Espagnol eny ambin'ny folo taona aty aoriana tao arin'ny taona folo sy roa arivo izay nazahoany izy ireo ny kitana voalohany androany alina moa eo no amin'ny manasadalana i Argentine tompony amboara farany sy Angleterre tamin'ireo lalao dimy farany natao nahazo fandresena telo ny Anglisy raha roa ny any Argentine tamin'ny taona 20 sy 700 nefa niona teo amin'ny ampavalindalany fiadinany amboara iratany izy ireo ka nivoaka mpandresy tamin'izany ny Argentin samy anao izay hitadiavana ny fandresena noho izany ny rotonta i Argentine hitady ny back to back ny Anglisy kosa no amirina ny amboara 10 taona aty aoriana. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny fiadina ny tompon-daka eran-tany amin'ny baolina kitra izay hatrano ano izantsika ny fampahalalam-baovao ho satra ny lalao ny Wales ihaonan'ny Argentine sy Angleterre eo amin'ny manasadalana fiadina ny amboara eran-tany taranja baolina kitra ho ny mpamakafaka fanantanjahanteny Mpandeakama Andrianabo Androany manatombo i Angleterre amin'ny fahamatorana raha toa ka efa zatra miatrika lalao lehibe i Argentine raha ny nambarany izay mahatafiditra baolina voalohany amin'ity lalao ity noho izany no azo ny tapakila hiatrehana ny famaranana ho andreo mpity kitra moa mitongilana kokoa any amin'ny Argentine androany ny vitana hiakarana amin'io famaranana io. Leonardo Andriamparana sy Tahir Koto Arson. Argentine no tsara toerana anao famaranana manoloana ny Espagne ho ireo mpity kitra androany. Sa Argentine foana tonga dia tsy metsika 2-0 reo. Les messieurs, les hommes d'Argentine, notre mavovoké, les hommes attaquants, et on nous n'y taque. Ça m'a l'Argentine, loué. Mafis, et manatena mambola, nesra rive. Mafimafy kokoa i Argentine manoloana ny Angleterre ho izy ireo ary isan'ny atafiditra baolina amin'io i Messi tsy nisy isa midangana nefa amin'io fatery ho ireo mpity kitra androany. Messi. Argentine ihany a 1-0. Maka 1-0 anazany ray. Rusy ray. Maka Argentine. Ici doublé. Lalao isan'ny ady an'io saingy ametraka ny maha izy azy i Angleterre hoy kosa ity raim-pianakaviana ity. Ny lalao aloha dia miady reo samy favori mato tafakatra demi-finale. Za aloha raha amina manokana maka Angleterre. Mafy le Argentine ho any Angleterre mba safidiko manokana zay dia mba efa nahazo amboara farany izy dia aleo mba ilain'ny firenekafany indray. Satra ny amin'ny naviny izay voaka mpandresy amin'io lalao anioalina io hoy ny mpamakafaka fanatanjahantena Mpandeakama Andrianabo. Samy manana ny maha izy azy mantsy ireo ekipa ireo hoy ny nambarany. Tombony ho an'ny Free Lions ny fananany mpilalao fahamatorana hoy Mpandeakama Andrianabo. Ny lalaon'ny Angleterre sy Argentine androany aloha tena lalao sarotra tanteraka mihitsy ny amina viana iza no tafavoaka satria ekipa roa samy manana maha izy azy tombon'ny Angleterre aloha zany dia ny maturité an'ny mpilalaoany ary eo hainy Kane sy Bellingham no manararoatra an'izay maturité an'ny mpilalaoany zay ahafahan'izy ireo mamoaka zavatra tsara amin'izay lalao rehetra ho ataony. Tombony ho an'ny Angleterre kosa nefa ny fahazarana miatrika lalao lehibe ho ihany i Mpandeakama Andrianabo. Ny tombona ny Argentine dia ny fahazakany Argentine tsy hoe fahazakany fa ny fahazarany Argentine efa miatrika lalao iraisam-pirenena goavana indrindra ny eo amin'ny sehatry ny mondial izy raha teo tompon'ny anaram-boninahitra farany matetika no hitantsika ao anaty kareta atao anatin'ny mondial fantelony sisy zay zany rehetra zany dia tombony lehibe ho an'ny Argentine ho amin'io lalao an'io alina io marina hoe mety manatomba arabatana i aratanjaka arabatana ny Anglisy satria hitantsika tsara zany fa zaitra efa ny Argentin zay koa tsy azo tsy niavina mihitsy amin'ity lalao manasadalana an'io ity. Izay mahatafiditra baolina voalohany no azo ny tapakila hiatrehana ny famaranana ho ity mpamakafaka fanatanjahantena ity tsy ho tonga amin'ny
ny nofinofo lehibe any maro. Imagine eo ane tanterana nofinofinao raha manana tahiry ianao na efa nanomana kely aza lanina fahatany fa manaova investissement tsara mipetraka ary azo atokisana fa hiaka-danja any orinany. Andao reraka amin'ny korana fa afaka alohanao tsy kelikely mandritry ny 12 volana be zao ny fandoavana ny vidiny tany. Raha mitady tany anorenana ary ianao dia vonona niaraka aminao hatrany ny korana mandritry ny dingana rehetra. Manana site lobe zao izahay hitondrana anareo amin'ity volana jolay ity. Misy safidy maro mifanaraka amin'ny filana sy ny teti-bola samihafa. Ny fahafapon'ny mpanjifa no lahara-pahamehanay. Natiora vodivorona, toerana mahafinaritra, vue sur lac, rivotra madio, toerana milamina, misy jiro sy rano ho anao sy ny ankohonanao. Loharantsoa Imeritsiatosika, 10 minitra miala amin'ny Kartina Imeritsiatosika. Toerana milamina, afaka anaovana investissement tsara no hanorenana efa misy jiro sy rano ihany koa. Manomboka amin'ny 200 mètres carrés, ny loha kely indrindra afaka jifaina, terrain prêt à bâtir afaka manangana avy hatrany ianao. Ndao atraraka aminay ijery mivantana ireo tolotra ireo ny asabotsy 17 jolay ho avy izao. Amin'ny 9 ora maraina ny fiangaitsika eny amin'ny Santilo Anosy Andrefana. Efa misy fiara natokana afaka mitondra antsika ho anareo izay tsy afaka mitondra transport mitokana. Ahazo fanazavana misimisy kokoa ianareo ary ifampidinika miaraka amin'ny ekipan'ny korana amin'ny fotoana io. Misorata anarana atsoy avy hatrany ny laharana mahazo an'ny korana na mandefa sahafatra miafina. Averika any ny sabotsy 17 jolay ho avy izao fotoanantsika amin'ny 9 ora maraina ny fiangaina eny amin'ny Santilo Anosy Andrefana. Atombohan'io ny fananganana no avinao amin'ny fananana tany miaraka amin'ny korana izay manome mihoatra ho anao. Fa ho isan'ireo ambassadrice ny marque Horticola manomboka izao i Denise, mpanakanto hoy digital manager ny Horticola, Jessie Randriatsifirana Androany. No safidina manokana ity mpanakanto ity no ny talentany sy ny fananany mpanaraka marobe amin'ny tambajotra tserasera. Nambarany Denise kosa fa ilaina amin'izao ny manasongadina sy manjifa ny vokatra malagasy ka tafiditra ao anatin'izany ny OCO ka izay no antony ny fifanarahana ho an'ny Androany. Ny antsipirian'izay. Iaraka iasa manomboka izao i Denise mpanakanto isan'ny sanganeto Madagasikara sy ny marque Horticola no safidina manokana ity mpanakanto ity noho ny fanohanana ny talentany sy ny isan'ny followers natao mbazotra tserasera Facebook. Tonga ny safidy manokana ny Denise dia efa le voalaza teo moa zany ny Horticola dia vokatra malagasy manohana ny talenta malagasy ary koa ao anatin'ny fotoana izay zao fampahafantarana fanamafisana amin'ny paikady amin'ny fampahafantarana vokatra sy ny fizarana vokatra zany dia nanapa-kevitra izay fidy any Denise mba amin'izany satria efa fantatsika fantadaza i Denise sy ny zavatra ny talenta ananany sy ireo zavatra rehetra izay nataony na tany ivelany na teto ireo concours rehetrarehetra dia izay dia ny ao anatin'izay koa ny resaka izy efa manana nombre na follower tena mafonja dia mafonja sy mahafinaritra no vision zany hitanao hoe mitovitovy amin'ny Horticola dia fampiresaka izay dia nisafidinay izy hoe ianao ambassadrice ny Horticola. Tanjona amin'io ny fampandrosoana ny kolotsaina ho ihany avy amin'ny Horticola. Tsara foana moa zany mamerina fa Horticola dia marque vita malagasy 100%. Denise koa efa rahantsika malala fa anisan'ireo artiste malagasy izay tena sangany dia sangany eto toerana. Ka rariny be moa zany raha ohatra ka hoe entité anankiroa samy avy eto Madagasikara dia hampandroso ny kolotsaina dia hampandroso ny mozika eto Madagasikara no miara-miasa mba hanatratra tanjona lehibe anankiray. Ny fampivoarana ny talenta sy ny anasolongadinana ny vokatra eto toerana ka tafiditra ao anatin'izany Horticola ka izay no antony nanosika ny Denise anao ity fifanarahana ity. Ny zavatra hoentiko anatin'ny fiara-miasa angambany dia ny visionko dia ny agnarany Horticola miaraka amin'ny agnarako dia ampivoatra ny Horticola fa ampivoatra ihany koa ny izay zavatra tiako avoatra zany hoe ny mozika malagasy ny talenta malagasy. Honnêtement raha ampitahiko amin'ilay taloha be sy ankehitriny dia miteny zao hoe zao ny malagasy tegna manomboka mijery ny vokatra malagasy. Fa taloha moko tobaka be koa le vokatra avy any ivelany dia matetika ny vokatra malagasy tsy dia manana le izay indrindra koa ny antony mampaketo anahy amin'izao satria ampafantatra ny vokatra malagasy ho an'ny malagasy. Androany moa nanaovana ny sony fifanarahanam-piara-miasa teo amin'ny Denise sy ny Horticola ity.
marana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tompoko lasia tompoko vavy ankasitrahako hatrany ianao tsy saraka taminay hatramin'ny farany aorianan'izao fampahalalam-baovao izao amoa dia ny fandaharana l'invité du jour no arahanao izay anasana ianao hatrany ny fampahalalam-baovao kosa mamay fotoananao raha mipitsy toy izao indray velomary